Jesus ficou e só para longe para ficar a beber uma final a luta para o filho se parou para falar-se e fumar Rasi ifsayawai Rasi Yasalai Payanukusa Mamigrafu Sinayahikari Isopanausa Rifanasu Ampiulai Batakiri Mufakudu Akultanai dan panggilan kebebasan sifat dan menyerahkan izin nilai misalnya penguasa menjadi semangat berfirman awal fasa Kristi dan ada sesuatu mengenai amin. Pagi yang apa berbicara mensolong penghukum atau lain arti suapaan itu masuk diikuti di suapaan itu kalau ini nafas sejarah sinambul Yesus sehingga membaikkan mengalir menfitarnya Istimewa negara itu teman-teman berorganisasi untuk mengatasi itu menarikkan tension kita orang kita bersama akan maju pasti nanti berubah ke kampanye kita bersama akan tutup pasti dibuat kami faham. Nanti pasti dibuat faham. Tidak pada material yang harus disusun. Hari ini dalam sampai yang nanti kita akan dapat tawaran. Hari ini istilahnya mengarah pada sisa. Nanti panggilan ditunjuk uang ada sesuatu yang mereka semua tidak dapat mengalahkan sisawai masyarakat wakilan mereka. Ada orang telah sasar menawarkan kue jika masih tidak lagi pada susah apa terjadi in a way, aku yang berpikir datang kemarin, faiz menurut Immanuel Overa Dikau, saya Immanuel misalkan kemanian, pemahaman pasal dalam penyampaian kehidupan wilayah. Bisa mengenal manusia, misalkan di pasal jauh, kemudian disangkal, disangkal kalau seluruh tangki, dibawa Islam dari taruh ke kawasan lima, jangan lupa perifara tulisan. Bila masuk awasnya di fahamnya, di non fahamnya, amin. Di malam, wamarin fasal sekitar dan kebahagiaan manusia, si Yesus itu amin. Manusia
Povela Dekor. Martiana Movela Dekor. Nadi Tutuni Juicy. Nadi Tutuni Yayasika Panagasi. Dimana Izeri Ipufi. Nella Zoe, si chiari, si arti. Arti, tanto che si mengatakan ikan zari, faedena mengatakan sari. Kalau saya faham, saya dijawab. Menurut misi, arena mengatakan divisi jika atau difanarkan saja. Difan suara vita. Divisi difanarkan. Lalu kita lakukan administrasi makasih administrasi Yuda kembali lagi pakai saya berfungsi kita dalam salah satu reva kita jika disusuki kami selatan ada teman mereka sahabat Yahudi itu lagi barang lupa salah yang lain lu jadi rakyat sampai lalu lihat apa yang itu dalam terakhir bukan ini faksunal ini semua faksunal atau lain faksunal atau nirasan peranya faksunal yang lainnya lihat ini sana India dikerjakan usahawan anak-anak. Afghanistan isikan itu dalam kerajaan Malakas, di mana terkenal sapi anak lain, bukan metode fautana luluvan. Fautana juga kepala bumi atau siapa. Juga tidak terkenal sapi bercita. Di suasana, di suasana mereka, di suasana atau di suasana dia. Sapi bercita terkenal yang fautana luluvan. Pemikiran disebabkan oleh nilai bahan bikin buruk kemari karena dalam hati Yesus pakai nama ada sesuatu masalah terus kata panali faedena Malakas dan faedena dengan Yesus bersama nama kami saksuna kita mulai dilihat di sana ini bukan kemudian Yuda orang jadi teman-teman sahabat awal berdiri berdiri Dimakan dari rakyat sana akan zakat senjata warga antara dari mandiri. Inilah saya masalah.
effatsy loza mahatsara miany favazany hoe rehefa koa mamipafo ny haka ny zanany ny haky soanay amandrany fa ny haka ny olany ny foanay amandrany ka hokoa ny lazany asaky apôstôly azy ny lohany Jesosy tompo eo vonjena ianao sy ny anohonanao. Io dia mazava tsara ny haka amin'ny taranaka ny family ny hadisoana sy ny bokany fa ny haka amin'ny taranaka ny family koa ny fitahiana sy ny bokany. Eto amin'ny tialana asivy dia karazana laitana roa nolazaiteny Andriamanitra. Ny anankiray ilay fahazavana voalaza ny zaorako fasity. Io dia ara-polotoany milaza fa vokatry izany hoe aretina azo avy amin'ny fahadisoana vita zany ary ampana. Dia tsy vitantsika malagasy no mampisitsika ny zaza-tsara. Ary dia manao hoe zakamafy isika fiangonana luterana malagasy amin'ny alalana filosolon-java sy ny fandehasanareo hiraka manokana itiny hoe iza ay misy zaza-tsara vao azo laina izy miazy satria asika misy reo vokatry hoe aretina vokatry ny hadisoana vita io. Ny aretina faharoa zay tanifisitenina eto dia ilay atao hoe marary ny paralysisa. Rehefa mijery ny vavaka izay natao tao anaty altara isika dia mahita hoe ny zanako Jesosy Kristy namonjenao tena amampanan'ilay marila. Io entina manongo ilay marary ny paralysisa. Então misy manao disamaka tsy resaka ilay aretina mahazatra hoe paralysisa fa tsy any resaka fa ny lazanety hoe aretina olona zay maty milany. Fa ny ilany any zany tsika be. Ka io tonomin'io no hoe ilay marary paralysisa na natory tamin'ny fandriana dia nentin'ny olona teo Jesosy. Ny aretina zay hita maso zany dia aretina mampaheny ny ilany manontolo sy ny hetsika. Io dia karazana aretina malaza zao any zao satria tsy niantoka lana mavaka any fa na mpamimba ely zaza zay misy hita rehefa tamin'ireo aloha fahatapahana lalamay dia tsy mitetsika toy ny ilany mandeha tanteraka fa ny lazantena Andriamanitra azy eto maty ny ilany. Dia tsy mahery tsoy izy handeha irery hanampiny Jesosy ary tsy mahalala koa hoe aiza zany Jesosy satonon'izany. Fa izao tazantena Andriamanitra azy nisy tonazy nakeo Jesosy. Izay lazaitsika tsotra amin'andro izao ny fahotana dia aretina mahatsiravina ny tora fahafatesana ary tsy fahafatesana ny ilany fotsiny fa fahafatesana manontolo. Efa natomana Andriamanitra io azava kely
azo amin'anina daholo hazo rehetra sa fa raha mihinana amin'ny oana eo vonona ho foaky koa. Kanjo koa mifaina rana izy mihinana somasaka sady dia maty somasaka. Izy io tsy mbola rehetrarehetra hoe maty fa mahafapitana dia izy nandosana Andriamanitra, nierin'Andriamanitra, niezaka miaro teny ka tsy nahary teny. Fa niarety mahafatesaka na dia tsy hita maso ny sisy fateny dia hita mazava tsara dia sisy faherana fa tsy romotsy rety roy kaina abela ary manontanian'Andriamanitra tamin'Andriamanitra kaina nasehoan'Andriamanitra dia sisy fateny fa tsy mahavosena adalasely dia raha fikazo izay tamin'ny tanàna dia tsy raisaka dia nanon'Andriamanitra nampiazy totobiby. Ary zany indrindra moa zay rehetra tahaky ny aretina ratsy mahafaty ny ota ity lehilahy ka tsy mahay ary tsy manan-kely hanatona any Jesosy. Fa rehefa nentina teo amin'ny Jesosy dia sitana. Ity dia lana fitarainana satria ity Jesosy ity dia tsy Jesosy mpanao fahagagana ka kirairay ny sasany hoe nanasikana ny jamba mampitsangana ny malemy mampitsangana ny maty azy ka tsy izay fahagagana izay no fitaraisa tsy izay no fanikena izay lazay ny ten'Andriamanitra fa izao indrindra milazany azy no mahita ny foan'ireo Jesosy. Ny tsy foa na ny tsy fakakavana izay lazay ny ten'Andriamanitra tsy ekena izay lazay ny ten'Andriamanitra manino satria tsy miny ianao. Ny tsy foa na ny tsy fakakavana izay lazay ny ten'Andriamanitra mahafaty fa ny finoana na fakakavana izay lazay ny ten'Andriamanitra mahafavely. Io indrindra no mariny ten'Andriamanitra noho ny tsy foana na noho ny fakakavana dia tonga ilay aretina maty. Fa noho ny foana sy ny an'ilay marary koa azy fa ny an'ilay tonga marary. Ny amin'ny foana io dia toy Jesosy taminy maty-piaraka voavelona izay. Na iza ny tsy foana na iza tamana amin'ny fanoena izay lazay ten'Andriamanitra tsy maharetina maty ilay ihany manjo azy fa fahafatesana mahasaraka. Fa na iza mino na iza matoky izay lazay ten'Andriamanitra aminy ny lazany Jesosy aminy hoe maty-piaraka voavela tilokao dia tena fiaina zay reo tsara nge ny nitorana letonina rety marary eo Jesosy sy hangataka fa milankely fa miatonga azy ho afaka mitsangana mba tsy bataille intsony izy rehefa handeha. Zay tadiavo kanjo
tsy izay lazai Jesosy voalohany. Fa izao no lazai Jesosy voalohany. Mari-piady voavelany zao dikan'izany. Ny olana lehibe indrindra eo amin'ny fiainantsika dia ny tsy finoana, ny tsy fahampiana izay lazain'Andriamanitra amintsika, ny tsy fahampiana any Jesosy sy ny asany eo amin'ny fiainantsika. Sika reto hoe zerenao mameno fiangonana isan'anana mafana ny ainy fehizany ny fiangonana. Gaga faperaka mihitsy any tateo sisitra mila tsisy any any. Ny premier culte mbola mameno tany deuxième culte efa tonga tseka. Fa sain'izao ny fanontaniana tena apetaka. Matoky any Jesosy marina be. Matoky ny teny Jesosy aminy koa be. Matoky ny asan'i Jesosy eo amin'ny fiainany koa be. Raha jerenao maimaika rehefa misy zavatra midona kely natampofona azy ny teny Jesosy. Mitovy azakazako folo zany. Fa rehefa tena mafy ny fanaova ny asany tampiainany. Tsy misy azany Jesosy zany. Dia makaiky tarikon'olona mandeha sy dia manaraka. Alefan'olona mandeha ary dia mandeha. Ampanaov'olona n'izao dia manao. Akary dia olona mbola tsy misy kapiolona daholo dia lasa manao foanany zany. Hita bakosa, fanay fanasana tompo, ny sasany azatiany. Fa maniny, tsy ao ny finoana, tsy manatrery ny fahampiana izay lazai teny Andriamanitra, tsy manana fahefana ny asan'Andriamanitra ao amin'ny fiainanao. Lasa ny azakazaka, mitady vahaolana hafa. Izao manefa mihita. Rehefa tonga teo amin'ny Jesosy marary dia fanamarana famelan-keloka indrindra no voaray mati-pianaka voavelany ny tao. Zareo tsara tsy milaza fotony Jesosy hoe voavelany ny tao. Tena zavatra be zany. Fa lazaina zava-tsara mati-pianaka. Fa nahoana? Satria ny tsy fahampiana, ny tsy finoana indrindra no aretina zay tsaboina. Ka hoy izy mati-pianaka voavelany ny tao. Hita miary azy fa io teny tokana io nahasitrana ilay azy. Ary tsy vitan'izany fa ampian'i Jesosy hoe mitsangana ka mandehana. Natao ny fandrianao ka midia ny tranonao. Dia hoy ny andiny fafito, dia nitsangana izy ka lasa nody tany-tranony. Io no tadiavon'ilay fitondra marary. Ity dia olona malemy satria maty ny ilany. Fa afaka mba hitsangana sy handeha. Io fa nitsangana izy sy nandeha. Tena nitsangana izy sy nandeha. Saingy ny nampitsangana azy dia miteny Jesosy amin'ny hoe mati-pianaka voavelany ny tao. Fony zahay mbola tany Esebela sy ny voko nipetraka teny Sirabe, dia nisy lay lazaina tamin'izany fotoana izany hoe raha io dia mirakly. Efa tia jerijery ny zany. Dia hoy izy tata, ahoana misy olona niteneny miarakafa hoe eto ty dia tianao. Dia namely koa dia dia nandeha koa izy miarakafa. Fa saingy rehefa
tonga tany an-trano meraka nalemy raika bety fa lasa volampanao rany satria tsy nifinoana no zavatra lehibe tamin'any tsy ny famelan-keloka no loalaaraka tamin'any ay mahita hita fahagakana ka hoy ny olona misy raha de miraky de jery raky la zany natongavanao fa tsy andraiky famelan-kelo de afaka tokoa le male ka nalemy ray rehefa aveo bety fa lasa minao rariko ka azo vaotsy ka tsy fahagagana ny vety ny resaka eno fa ny famelan-keloka tena manafaka anao amin'ny zavatra maro ary anatao rahaventsika tsy kristiana zany hoe efa ny teny hoe aleo enjeny eriterika aleo enjeny olomasika izay enjeny eriterika ratsy miaina tsy voavela ela ary diso ny fiaverina hoe mila fanafara amty zavatra matery aty ahy maleka petsanga nona te sakafo mangatsika te tafilamba vazo ate ianatra tsy manamasa ate azo asa tsy manambady ate anambady tsy niteraka ate teraka atao azy rehetrarehetrarehetra io fa tsy zany ventimresaka fa ity voavela vela elitao satria miaina zany tiainy voavela elika zany vai anao sa miaina rapomba tonga mpivolana fa tsy voavela elika hoy ny tenin'Andriamanitra matokianaka mavela io dia fanomezana lehibe asa manieriteritra angataka anio ianao miala ny-tany latsia fa alohany ianao miala eto dia lazay aminao iny fanomezana lehibe atolotra anao entinao moty matokianaka voavela nytao fa tsy teny zay manidina miabakabaka zany sy zay lazay tamoana hoe tenotry misotry avady na dia vokako misotry ovi zany fa teny zay iatra ao misy ainanao manontolo efa raisinao toa mifinoana ka manapaka ny gaga samihafa rehetra manapaka ny fatorana samihafa rehetra manapaka ny fahazaro-ratsy rehetra tena mamelona sy mamely fiainananao izay mazany misina hoe matokianaka voavela fa tamity foty ilay marariko zany sitaka sambatra izy ilay fotona marariko zany fahazo satria raha tsy sitana io dia mbola batabata miraka io izy fi zao dia afaka izy tsy mila batabata miraka io fa misy mpanora-dalàna teo ireto dia olona efa nanahirana an' Jesosy na tamin'ny alahatsika namaky izany sosorinany zany na tamin'ny tapavolanatsika namaky izany sosorinany zany mpanora-dalàna reto manahirana an' Jesosy lay marary sitana lay mpitondra marary faly ny mpanora-dalàna manao hoe miteny ratsy ty lehilahy ty fa hitan'i Jesosy koa ny aretiny tsy ny aretin'ilay malemy ihany no hitan'i Jesosy fa ny aretin'ilay tsy faly mahitan'i Jesosy mamonjy ny olona koa ka hoy Jesosy taminy nahoana ianareo ny mieriteri-dratsy oonareo ity dia fanastanana koa izay ataon'i Jesosy amin'reto voron'olona reto ka lazainy hoe na ianareo koa ne marary na ianareo koa ne mila fanastanana ka azagaga ianareo kilaza hoe iza io mamela elika fa efana vaizy mamelany elika fa manana fahefana mihoatra noho izany aho sy ny amela elika ihany fa nilaza koa hoe mitsangana be tao ny fanomenao ka modia ny taninao ary Jesosy mazana fa manana fahefana ny teniny manana fahefana ny asany tsy amin'izay mahalala ny teny no marary ihany tsy amin'izay etinyolona Jesosy satria atao hoe marary ihany fa na ny olona zay eriteritra ho tsy marary azy manamarotena ho vavaka ino hamarinina
amin'ny tenan'Andriamanitra fa marary ka mila fanasitranana koa. Naoinona karazana retina manjoanao etika izy olona fa mivety ity. Amin'ny tsy firoana izay mamely, amin'ny firoavatsaina izay tonga, amin'ny farafarana izay miseho, amin'ny fakapanahy mitodika amin'Andriamanitra hafa na iza na iza, nareo vino na iza na iza, dia hoy Jesosy aminao voakely amin'io. Aza misy tsy mino tahaka ilay mpanoran-tanàna, fa ao koa misy an'izay tahaka ilay marary nahazo fanasitana, tahaka ilay tonga marary afaketa mavesatra. Hoanao milazany Jesosy an'io hoe mampianaka voakely amin'io. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra raisana ranomasina izay fampitamirina ka ho mandrakizay. Amen. Misakana karaisana voninareo rehetra ny fahasoavan'ny Jesosy Kristy sy ny fiavan'Andriamanitra ray ary ny raisana ny fanahy masina. Amen.